PNG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni fampalalang Vaovao. Zava-dehibe ny fampivondronan'ireo mpisehatra rehetra amin'izao fiomanana amin'ny fividianan'izao hoy ny teo anivon'ny FES Madagasikara. Izy ireo izay ampiantso ireo antoko politika, fiarahamonim-pirenena, fikambanana isan-karazany, mpanao gazety sy ny maro hafa, ifampidinika sy hametraka fomba fijery iraisana. Mitaky ny fametram-pialan'ny ministra ny varotra sy ny indostria ireo mpisehatra eo amin'ny lavanilina ao amin'ny faritra Sava, mivondrona ao anatin'ny SOS Vanira ny fanambarana androany, ny fandikan-dalàna sy ny tsy fahafezana ny asa no antony fitakiana. Maro ny malagasy tsy misitraka rano fisotro madio amin'ireo sehatra maro amin'izao fotoan'izao. Isam-bola miaina anaty fijaliana sy fahasahiranana manoloan'izay ireo mponina eto andrenivohitra. Androany nankalazaina ny tombaovao malagasy amin'ny matsinany alamady ny anio araka ny fandalinana nataon'ireo mpandala ny fomba malagasy. Nisy arak'izany ny lanonana miavaka nandraisana ny taona vaovao tetsy amin'ny kianjan'ny kanto Mahamasina. Any velany tsy maintsy irosona ny fanovana ny taonan'ny fisotron-dronoana ao Frantsa araka ny namafisin'ny filoha frantsay nandritra ny fivahinianany tamin'ny fahitalavitra France 2 sy TF1. Tsy fafinaretana na rendrarendra ny firosona amin'izay fa anatin'ny politika vaovao ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao. Ny antsy prian'izay. Izay ny lohatenim-baovao, ankafaliana hatrany tomboky lasy sy tomboky vavy no hitsidiana indray ny tokantranonao amin'ny aliny alarobia fa 20 ny volana martsa taona 2024 ity atenina ny araba ary manasa antsika rehetra ihany koa anjony fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mivoatra hatrany ny toedra ara-politika indrindra ny fiomanana amin'ny fividianana eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao ary izay indrindra no ndeha hanokafantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Zava-dehibe ny fampivondronan'ireo mpisehatra rehetra amin'izao fiomanana amin'ny fividianan'izao hoy ny teo anivon'ny FES Madagasikara tamin'ity androany ity. Antony tonga azy ireo hampiantso ireo antoko politika, fiarahamonim-pirenena, fikambanana isan-karazany amin'ny mpanao gazety sy ny maro hafa ifampidinika sy hametraka fomba fijery iraisana ao anatin'izay. Gaeton Andriatsilavo. Tonga namaliny antso avokoa ireo antoko politika, firaisamonim-pirenena, fikambanana, solotena seni, mpanao gazety sy ny maro hafa ka ny fampidinika sy ny fanakalo hevitra mikasika ny fiatrenan'ny fividianana amin'ity taona 2024 ity. Tsy namaliny antso ny antokon'ny fitondrana. Isan'ny notoniana amin'izany zava-misy ara-politika eto Madagasikara manoloana ny fividianana, ireo lalàna mifehy ny fividianana, ny fangaraharahan'ny fizotry ny fividianana, ny fampandraisana anjara ireo mpanara-maso sy ny fomba fampitana vaovao amin'ireo haino manjery isan-karazany. Maro ny aya-mipetraka indrindra mikasika ny fanavaozana tanteraka ny lisin'ny mpividy. Eo ihany koa ny mety ho fanamazana vola ireo tanora manoloana ny tsy fisian'ny asa. Toy izao ohatra rahasinganiko hoe ny tanora miteny hoe izay tsy anasa daholo tena ohatra ny anahirana be le mety ho fandrebirebena ny tanora ao anatin'izao fividianan'izao na ny rehetrarehetra mety anao an'izay daholo fa tsy hoe ny atao politika ihany dia mafy be izay aya zay. Dia ny anankiray koa izany zareo olona manana fahasembanana sarotra be ary manomboka any amin'ny fisoratana any amin'ny lisitra izany tsy voajery loatra ary zareo. Mila fanentanana any amin'ny nisam-pokotany momba an'izay. Dia hafa indray ilay hoe mbola andeha hikisaka izy andeha ho any amin'ilay bureau de vote, tena hoe mikisaka mitondra bekia. Dia indraindray bureau de vote mbola miakatra tohatra. Dia izany rehetra izany misy fepetra tokony ho raisina. Tsy maintsy isy ny fanaraha-maso fialana amin'ny hevitra tsy tanteraka aorian'izao fiaonana sy fifanakalozana izao. Misy andraikitra tsy maintsy ho tanterahana araka izay tandrefy azy ny tsirairay avy ahafahana mametraka filaminana. Satria izany mihitsy manko ilay aya
Anisan'ny tonga dia nivoaka hoe tamin'ny 2018 ange valambin'ny folo sy roa arivo efa nisy recommandation VDB dia nisy nanisa mihitsy moa hoe ny 5 tamin'ireny zany no tanteraka ny amin'ny 20 mahery ny 5 no nisy fanatanterahana dia izay mihitsy ny mahatsara an'ilay hoe tsy hisy hevitra maniditsidina arak'izay azo atao zany hoe izay hoe tsy maintsy hifampifeza hoe inona ilay zavatra tena tokony ho izy azo tanterahana ary misy andraikitra hoe ny fanatanterahana takina amin'izay tandrify azy satria samy olo-pirenena dia samy mba te hampandrosa izao firenena izao daholo e. Ho fanomanana ny fiatreana ny fifidianana natomboka androany ary faranara-pitso ny fivoriana sy ny fakan-kevitra ho fampifondronana ireo firaisamonim-pirenena mpanara-maso ny fifidianana sy izay rehetra voakasika izany niarahana amin'ny FES isy fanaovan-tsony mahakasika ireo hevitra tapaka rahampito ka ampitaina amin'ireo rehetra voakasika izany. Mivoatra amin'ny politika fa mivoatra aingana ihany koa ny toetra raha mahakasika ny siam-piariana lavanilina amin'izao fotoana izao. Taorian'ny fanambaran'ny SOS avy ny omaly mitaky ny fametram-pialan'ny minisitra ny varotra sy ny indostria. Razafin-drava Edgar ihany koa ireo mpisehatra amin'ny lavanilina ao amin'ny faritra Sava. Mivondrona ao anatin'izay voavonana SOS avy ny izay amin'izao fotoana izao araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Noho ny fandikan-dalàna sy ny tsy fahafezana ny asa no isan'ny antony fitakiana hoy izy ireo. Ny SOS Vani izay nanome fehim-potoana 2.70 ny fanjakana mahana ny olany lavani ary mandeha ny fanangonantsony ireo mpiantsehatra rehetra amin'izao fotoana izao. Onona saina. Tsy misy vahaolana hatramin'izao ny siam-piariana lavanilina, tsy misy mandray ny vokatra ireo tantsaha vokatry ny fameram-bidina atao ny fanjakana. Manoloana izay, mitaky ny fametram-pialan'ny ministra ny varotra sy ny indostria ny eo anivon'ny SOS Vani izay ivondrona ireo mpisehatra amin'ny lavanilina ao amin'ny faritra Sava. Isan'ny lalàna velo io nagnino ny tsakitsahana. Zay misy sofina, zay misy maso, mahay mamaky teny sy manoratra. Io loi 97/046 tamin'ny 4 novembre 1997 io dia mbola tsy foana hatramin'izao. Ino man mampigadra ny olona mangalatra kobo tsy manara-dalàna. Fa manino ty lalàna ty tsy narahan'ny ministry ny commerce amin'izao. Aminay zany dia mpandika lalàna. Donc rarin'izay zany raha ohatra ka mieritreritra hoe ny olona mandika lalàna dia tokony ho saziana. Aminay zany tokony hametram-pialana mihitsy ministry ny commerce io fa tsy voafehiny ty filière vanille ty. Eto zay dia samy laza fa tsisy ambadika politika ny anaovanay ity fa problème économique et social pure et simple. Mandeha amin'izao fotoana izao ny fanangonantsony eo amin'ny distrika Nantala izay capitale mondiale de la vanille ary mitohy amin'ireo distrika manodidina. Mitoetra ihany koa ny fehim-potoana 27 nomena ny fanjakana nanomboka omaly hitadiava vaham-baolana. Ny 80 à 90% ny population ny Antalaha dia mivelona amin'ny produit de rente, zany hoe produit d'exportation ary anisan'izay indrindra ny filière vanille. Amintsika miteny zao dia efa presque 40% ny ray aman-dreny efa tsy samy mandefa ny zanany mianatra satria tsy ampy sakafo. Zahay dia mangataka foagno $250. Ity CNV ty natsangana déjà tsisy concertation à la base. Ho an'izay rehetra mpisehatra lavani tsy ny consultegny fa ny konokonono ny tagny izy io dia nimposegna taty. Tsisy retombé aty aminay izy io. I CNV tsy hitanay mihitsy hoe inona ny retombé aty aminay nefa $4 par kilo be zao no alaina ary misy effet rétroactive. Androany anao manao exportation dia efa mandoany tamin'ny taona lasa. Aminay io tsy mety ary tsy zakanay le izy. Tsy aivona isan'ny teboka ny votra nandritra ny feonan'ny filoham-pirenena ny ministry ny varotra tamin'ireo mpandara eo amin'ny sehatry ny lavanilina ny 6 febroary lasa teo teny amin'ny lampa-panjakana ny Avolony hoe tokony miroso amin'ny fividianana ny vokatra ireo tantsaha ireo mpandara izay nahazo ny agrément ary sy tomina io agrément io ho an'izay tsy mividy. Hatreto tsy nisy nividy ireo mpandara mahatonga izao olana ankehitriny izao. Etsy ankilany tsy nisy ny fepetra noraisin'ny fanjakana ny fanindran-dalana tamin'izay. Ny feonan'ny filoham-pirenena tamin'ireo mpandara ny volana febroary teo izay vahaolana vonjy-tavanandro raha ny faneo-kevitry ny ministra teo aloha. Fa teanao an'ilay ampimamba dia efa niresana ehatra amin'ny elana io dia io zany izao io ny vokany. Fa fantatra ane io fotsy misy hoagny andanantsika ainay fa misy ao membre amin'ny CNV ao misy manana 300 tonnes dia io no manahirana anazy io. Manasahirana izy satria raha voalefa io dia hoe ataony fa hoe sao dia solafo anazy amin'ilay resaka fifidanana le financement campagne.
voafatotry nampandrara izy io ny fitondrana satria misy mpandrarana agnome vola tamy fivitanagny regny io ohatra nyle mahazatra ihany solution ataontsika tip top sy zavatra maharitra fa hoe aoka aloha de mangina kely nangina kely zany tany sambava iny zao ndray izy mifery ndray satria sisy vahaolagna maharitry any amin'ny savagnany ka le olo agny sy mitady an'izany hoe ho andefasanao anteranao vary tosika fa meno na andehanan'izy zaranao rikantony nefa io zao ny zavatra ohatrany mahafinaritra ny fitondragna ty zany manao sosalim-bahoaka zay ho izy de tadiavindreo koa zany Madagasikara manontolo zany de ho lasa manitra daholo. Tsy mbola nilazany fepetra ho raisiny ao anivon'ny SOS Vany aoriny ny fahataperany fepitona roa amby 70 ora nomena ny fanjakan'io. Mananteny izy ireo fa isy ny fepetra matotra ho raisiny fanjakana mialoha izay fa tsy ho tahaka ny nataony volana febroary lasa teo izay niantsoany ny filoham-pirenena sy ny ministry ny varotra ireo mpandrarà nefa tsy nisy akony tsy hita ny toy ny vavao maika nandatsaka ity sehatra ity ao anatin'ny lavaka ka nahatonga izao fihetsehany ny fotony izao. Ho andrasantsika eto avokoa ny akony sy ny valiny zay fitakian'izay tao aoriany 2 ora nomen'izy ireo ny fitondram-panjakana moa zany amanany reny fangatahana samy hafa nalefany teo anivony SOS Vany ireny arotatena miandalana eto amin'ny fampalalam-baovao ihany fa tsy ampy ny hoety manany NDDL izay ivitoerany eo ambany fiahiny ministerany atany mampiofandreo rafitra itsinja ara-pahefana amin'izao fotoan'izao ankoatra io vitsy ihany koa ny isan'ny mpampiofana hoarina amin'ny isan'ny komuna eto Madagasikara antony mahatonga ny fandikan-dalàna ataony ireo ben'ny tanàna sasany amin'izao fotoan'izao izay mitarika hatramin'ny fampidirana ponja ankehitriny onona saina. Mbola ho ela vao azo ny fiofanana ahafana manatsara ny fitantanana ny komuna iadidiny ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna rehetra eto amintsika. Raha ny angom-baovao natao manodidina ny 520 ireo mpampiofana eo anivon'ny Institut National de la Décentralisation et du Développement Local na ny INDDL. Ity rafitra ity izay natsangana eo ambany fiahin'ny ministera misana ny fitsinjaram-pahefana ampiofana ireo tompon'andraikitra eny anivon'ireo rafitra itsinjaram-pahefana. Olona 520 iandraikitra ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna amina komuna maheriny 500,000. Tsy ho vita ny ray andro ny tetezana ny faritra rehetrarehetra ny komuna rehetra amin'ny resaka fampiofanana fa miankina amin'ny mialatsiny raha mampiasa teny frantsay miankina amin'ny disponibilité ny mpampiofana miankina ihany koa amin'ny fangatahana sy ny entimanana eo anivon'ny NDDL ny fanatanterahana. Raha ny mpampiofana no resana dia mizara roa misy ny mpampiofana izay ao anatin'ny NDDL eo amin'ny latsaka ny 10 eo dia misy mpampiofana ivelan'ny NDDL zany hoe avy any amin'ny ministera hafa izay miara-miasa aminay manokana ka amin'izao fotoana zao raha jerena eo amin'ny 3-5 eo ny mpampiofana eo anivon'ny NDDL ao anatin'izany moa ny any ivelany sy ny ao anatiny. Nanomboka ny taona 2024 no nijoro ny INDDL na ny Institut National de la Décentralisation et du Développement Local. Raha ny fanadidinana tao manodidina ny 2.3 miliara ariary eo isan-taona ny sora-bola avy amin'ny ministera pia hoentin'ny INDDL mampiofana ka ireo tetikasa tohanan'ny mpiara-mombonantoka ara-bola sy ara-teknika toy ny PNUD, AFD, Coopération Allemande no nahafahana nampiofana ny ankamaroan'ireo rafitra itsinjaram-pahefana. Ny tsy fampin'ny fahalalana izay isan'ny antony mahatonga ireo ben'ny tanàna sasany niditra amponja. Raha fantatsika tsara amin'izao ao ny ben'ny tanàna sasatsasany voaroiroy amin'ny resaka fitantanana resaka ara-bola satria tsy sekoly moa natokana amin'ny ben'ny tanàna fa ny notion tokony fantany moramora aminy manara-maso ny fomba fiasan'ireo mpiara-miasa aminy. Ao ny resaka fiscalité locale, ao ny resaka gestion administrative et gestion du personnel ary indrindrindrindra resaka momba ny budget du programme. Zay ny tena zava-dehibe. Fantatra fa fotoana fohy amin'izao efa tsy ho ela dia ho tapitra ny ankamaroan'ny mandat ny ben'ny tanàna. Tokony atao laharam-pamehana ny fanampiana ny fahaiza-manao n'ireo ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy raha tiana ny ampiana ny ben'ny tanàna miditra amponja. Tsy ivona niteraka resabe teto amintsika tamin'ny taona lasa ny tolo-dalàna aotraotra 7 izay niloan'iny ireo solombavam-bahoaka ny 10 volana jona 2024. Anatin'izany ny hoe tsy maintsy mahazo ny alalana sy ny fankataovan'ny ministry ny ady tany sy ny fitsinjaram-pahefana ary ny lehibe ny fampanoavana eo anivon'ny cour d'appel ireo ben'ny tanàna sy gouvernoura na ny lehibe ny faritra vao azo ny lalàna enjehana raha voasaringotra amin'ny raharaha fandikan-dalàna na eo am-panatanterana ny asany na tsy. Rehefa notanterana teto amin'ny fampalalam-baovao izany niteraka resabe teny anivon'ny fiarahamonina noho izany hanome vahana ny tsy maty manota.
Novain'ireo olona izany rehefa nandalo teny Anosika lasa hoe fampahafantarana no atao amin'ny ministeran'ny aditany sy ny fitsinjaram-pahefana raha fanapahana no lany teny anivony antenimieram-pirenena. Eo ihany koa ny hoe 3 volana hatramin'ny andro nazahoana ny fitoriana raha ela indrindra dia afaka tohizana ny raha tsy misy valiny avy amin'ny ministeran'ny aditany sy ny tonia mpampanolalana ambony. Ankoatra izay, nanomboka androany ary aharitra atelona ny fanofanana ireo vehivavy be ny tanàna misy 220 avy amina faritra 310 iarahana amin'ny INDDL. Fa malagasy maro no mbola tsy misitraka rano fisotro madio eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, na izany any an-tsekoly na amin'ireo tompom-pahasalamana na any an-tokantrano ihany koa. Raha ny tatitra nataona tompon'andraikitra teo anivona fikambanana tsy miankina iray isany. Mbola miaina anaty fijaliana sy fahasahiranana manoloan'izay ireo mponina eto andrenivohitra. Rano fanadihadiana Daniela Mino Azo. Mijaly rano avokoa ny ankamaroan'ny mponina eto Madagasikara. Rano fanadihadiana natao ty Andota-penaka Kasina izao. Rano vidiana 50 ariary eny amin'ny pompy no tsy maintsy vidin'ny tokantrano iray 900 ariary amin'ireo mpikarama mpitatitra rano no ny alavira toerana sy ny fotoana lany amin'ny filaharana maka izany. Misy anay zao atao hoe Andota-penaka Kasina. Dia raha fakanay rano zao eo amin'ny 70 metatra eo angamba zao vao misy rano. Dia raha ny fahasahiran'ny fakana rano indray zany ankabetsahan'ny olona ety manarama mividy rano hoe mividy rano raha voaterina ny tan'ilay olona zany dia misy 900 arakaraky ny halaviran'ilay lalana satria lavitra be mihitsy zany zao io fakana rano io. Dia sahirana zany olona ety aminay zao maka rano. Zay zany zao ny zavatra misy hoe sahirana satria lavitra be ilay fakana rano. Dia ilay olona efa sahirana amin'ilay resaka arabola amin'izao efa sarotra be ilay mitady an'ilay vola nefa ilay rano ray bidao vidin'ny olona 500, 800 na misy koa arana sasa mbola misy hoe manaty tsara ny trano ihany fa ilay olona sahirana hoe mandeha miasa izy amin'ny hariva dia tsisy mpaka rano izy dia tsy maintsy hoe manarama an'ilay olona foana izy zany maka rano. Fahatsapana ilay fijaliana amin'ilay rano tena anjara satria aty any Pasika mandeha tonga any ianao tsy tonga dia hoe manova fa mbola milahatra eo ianao zany adiny 2 adiny 3 sy rehetra tena Andota-penaka ty dia any daholo maka fa nisy popy any tety fa tsy maharaka zany fa amin'izao indray izy nisy antilo dia io nisy vedanany ihany hoe tonga ilay rano dia milamindamina fa niolana ilay lalana zao fahavaritra zao misy fotoana ary tonga dia tsisy makity izany ireo olona fa mihoatra any Pasika indray satria an'ilay lalana tsaratsara kokoa. Ankilany manala ny fahasahiranany mponina amin'ny ampany fisiany ireo borna fontaine raha ny fanadihadiana trany. Ireto farany izay mitaky ny ampitomboana azy ireny sy ireo pompin-drano hamana ny olana amin'ny fisitrahan-drano. Raha ny tena izy tokony atao maromaro mihitsy ko ena lavitra be eny no fakana dia raha eny ary zao ilaharana be ny fakana rano eny an'ilay popy fakana eny. Dia lavitra be indray vao misy popy anankiray dia tokony hoe zany hoe raha ohatra atao zany vinavina maka amin'ny 10 metatra maka aminay amin'ity tokony mbola isy popy fanampiny. Tokony mbola isy popy anakiroa fanampiny zany farafahakeliny izay satria tena lavitra amin'ny maka rano amin'ity aminay ity. Tena izy aloha tokony mbola iampy zay foana satria izy zao aloha zao ohatrany hoe voalohany ohatrany hoe nilamindama fa mimponina any amin'ny tombo foana tsy ampy. Tena marina tokony isy ataona tokony hoe jeren'ny fanjakana foana ato misy tsy ampy zavatra satria tokony any le fandrofoana mila madio ny olona mila rano ny olona lasa lamba. Araka ny fenitra iraisam-pirenena takiany vatan'olombelona amin'ny rano fisotro madio ny fatra sy ny kalitaon'ny rano ilain'ny isam-batan'olona mba hahazoana fahasalamana ny halaviran'ny fakana rano ary ny fotoana lany eo ampankan'izany. Raha ny tokony ho izy tsy mihoatra ny 20 sy 900 metatra izany ary tsy tokony mihoatra ny 10 minitra. Ny zava-misy anefa adiny 5 farafahakeliny vao mahazo ray bidon ny olona iray. Tsy ahivana ankalazaina isaky ny 20 Martsa toy izao ny andro maneran-tany ho an'ny rano. Hatreto mbola maro no tsy misitraka rano fisotro madio eto Madagasikara raha ny fanadihadiana nataon'ireo tompon'andraikitra. Arak'izay dia mbola mampitaraina ny maro ny fisitrahana rano fisotro madio raha ny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao eto indrindra Tsiory Abrahama amin'ity ala ity hitondra ny fanampanazavana sy ny antotanisa tsara ho fantatra mahakasika izay. Manahoana ny fisitrahan'ny mponina rano amin'ny ankabeny indrindra ny rano fisotro madio eto Madagasikara Tsiory. Miarabanao Iva, araka ny hitantsika moa zany tao anatin'ny fampahalalam-baovao teo dia androany no andro manamariana ny andro maneran-tany ho an'ny rano. Ho an'ny eto Madagasikara manokana dia anisan'ny hoe mbola ny antsasany manila ny vahoaka malagasy no mbola tsy misitraka ny rano raha ny antotanisa navoakan'ny ministera tompon'andraikitra. Andeha ary ho arahantsika ny mahakasika an'izay hoe tarehiny
marika izay nanomboka ny taona 2014 dia nahatratra 270 ny malagasy no nisitraka ny rano manerana ny Madagasikara. Io rano resahana io moa zany dia ny rano ampiasaina amin'ny andavanandro tafiditra ao avokoa na ny rano fisotro madio izany na ny rano fampiasa amin'ny fambolena ho amin'ny sakafo ny fanasana automobile sy ny maro hafa. Ankoatran'izay moa zany roa taona taty aorianan'io dia nitombo 770 isanjato io ta io moa zany hoe ny atsara moa zany antony zany ny fisian'ireo tetikasa samihafa toy ny fananganana ireny baona fontaine ireny, ny fandavana lavadrano izay niarahana tamin'ny mpiara-miombonantoka sy ireo mpisehatra eny fotony moa izany. Azadintsika fa ny rano dia anisan'ny hoe tafiditra ao anatin'ny laharana fahaenina ny tanjona amin'ny fampandrosoana lova-injavy na ny ODD moa izany dia tokony hositrahany rehetra tokoa. Ho an'ny taona 2024 manokana dia niakatra 100 io tany fisitrahana rano io. Izay izany raha hoe amin'ny ankapobeny raha mikasika ny rano fisotro madio kosa indray no jerevantsika na ny accès à l'eau potable raha ny antotanisa dia raha ny antotanisa nivoaka tamin'ny Yearbook rapport économique malagasy nivoaka ny taona 2024 niarahana namolavola tamin'ny UDBM mahery ny 790 isanjato ny mponina andrenivohitra no misitraka rano fisotro madio. Io moa zany raha ny antotanisa hatrany raha toa kosa ka 270 isanjato izany ho an'ny mponina ambanivohitra. Izy ireo moa zany rano ho an'ny mponina ambanivohitra io dia tsy ny hoe rano fisotro madio ny tena sitrahan'izy ireo fa izy ireo zany no maka rano amin'ireny hoe ataontsika hoe loharano, rano mandeha sy ny maro hafa ireny izay tsy voaharo amin'ireo mikroba maro isan-karazany. Raha izay ny zava-misy any ambanivohitra ny eto andrenivohitra nefa iarahantsika malala fa na hoe ny atsara raha izay fisitrahana rano izay mbola maro ny tsy fahatombanana isan'izany ny olan'ny fahatapahan'ny rano ny jirama ohatra anisan'ny hoe mampimenimena ny olona maharitra adiny iray ny fahatapahan'ny rano maharitra andro maro, maharitra volana mihitsy ara moa toy ny teny Akatso nandritra ny 5 volana ny fahatapahan'ny rano izay nefa ny ambara fa tena hoe ny atsara ny fisitrahana ny rano. Raha idirantsika lalindalina kokoa ny mahakasika an'izay fisitrahana rano fisotro madio zay Tsiory Abrahama manahoana ny zava-misy isaparitra ao anatin'izay. Raha ny hitantsika aloha zany araka ny voalaza teo aloha hoe ambany ny tany fisitrahana rano ho jerevantsika amin'ny sary manaraka ny hoe ohatrotrany ahoana ny zava-misy marina amin'ny faritra 30 manerana ny Madagasikara. Mahita moa zany tsika ny loko karazany 5 amin'ny sary dia ny loko manga ireo zany no faritra ahitana an'ireo hoe tahambony amin'ny fisitrahana rano zany isan'izany eto amin'ny faritra Nalamanga sy ny any amin'ny faritra Diana. Ny anisan'ny tena hoe tsy misitraka rano indrindra raha ho any eto Madagasikara dia ny faritra Boeny sy ny faritra Anosy. Maro moa no antony mahatonga an'izany isan'izany ohatra ny hoe ny lafin'ny toetrandro any amin'izareo toetany misy any amin'izy ireo mihitsy no antony mahatonga an'izay. Raha ny faritra Anosy manokana no resana dia anisan'ny hoe fantatsika fa hiaran'ny ahitany sy ny tsy fanjarian-tsakafo ny mponina ny antoerana indrindrandrindra moa zany ireo ankizy no tena hoe hiaran'izay tsy fanjarian-tsakafo izay vokatry ny ahitany tsy fisian'ny rano. Faritra rora ny voalazanao no hoe manana tahambony amin'izay fisitrahana rano fisotro madio zay dia Analamanga sy Diana. Isany mitondra takaitra ny resaka fiovan'ny toetrandro ihany koa ny resaka na zany ny famatsiana na ny famokarana rano ihany koa. Manahoana ny zava-misy mahakasika an'izay fifandraisany rano ny famatsiana sy ny fiovan'ny toetrandro raha ny eto Madagasikara. Raha ny eto Madagasikara manokana moa zany araka ny efa hitantsika tamin'ny fampitam-baovao isan-karazany reny anisan'ny hoe voalohany anisan'ny azo lazaina hoe tafiditra ao anatin'ny dimy voalohany iaran'ny fiatraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro raha ho an'ny eto Madagasikara. Ny eto moa zany dia ny tampany atsimon'ny Madagasikara ny tena anisan'ny iaran'izay tsy fanjary anisan'izay iaran'izay fiovaovan'ny toetrandro izay. Araka ny hitantsika amin'ny sary dia faritra miisa 3 no iaran'izay dia ny faritra Anosy, ny faritra Androy dia ny faritra Atsimo Andrefana. Araka ny hitantsika amin'ny sary ireo faritra miloko mena rehetra io dia ireo no faritra iaran'izay tsy fanjarian-tsakafo izay raha ny volana Janoary taona 2022 raha ny antotanisana voaka ny UNICEF io moa zany
maro ny anton'izay eo ny tsy fahampin'ny rano a eo koa arak'le voalaza teo aloha ny toetany any an-toerana mihitsy no misy olana amin'izay zany hoe tsy fisian'ny rano izay lasa sahirana ny mponina manoloana an'izany miaina ao anatin'ny anoanana sy ny maro hafa kanefa ny ahetsan-kilany raha ny vinavina ho an'ny raha ny hita tamin'ny volana janoary lasa teo a dia ny atsara ny toetra raha misy any an-toerana raha ny raha ny sary no navoaka ny UNICEF hatrany hitantsika amin'ny sary fa nivadika maitso a le menamena rehetrarehetra teo moa zany a anton'izany moa ny fisian'ny rotsakorana tany an-toerana ny volana desambra lasa teo sy ny volana janoary ary miamaniry ireo zavatra misy zava-maitso any an-toerana moa zany. Mazava-dehibe any fisian'ny rano moa zany dia tsara pahatsahivina antsika hoe aina ny rano ary tena hoe antoka ho an'ny fiveloman'ny olombelona ny rano tsy ny hoe ny resaka fahadiovana irery ihany fa ny resaka fambolena ihany koa sy ny famokarana dia tena anisany antony ilaina ny rano ka mazava-dehibe ny fisian'ny rano izay ary tokony hoe tena imasoantsika satria mbola lavitra ihany ny ezaka raha hoe ny atsasa-manila ny vahoaka no misitraka ny rano izay tokony ny vahoaka rehetrarehetra no isitraka an'izany misy moa ny tanjona sy vina apetraky ny fitondram-panjakana mahakasika an'izay andrasana ny fanatanterahana an'izany ary hoe ny fanatanterahana tena izy sy misy fiatraikany amin'ny olona fa tsy hoe fanatanterahana fotsiny mandefa ho any fa ho any ny rano antoka ny aina ho atsika. Isorenao Tsiory Abrahama fa isan'ny sehatra mila politika mazava araka izany ny fitantanana sy ny famatsin-drano eto amintsika. Fa raha ny tany tolany ary manokana izao dia ny fitsidiana ny rano ampiasainy orinasa sy ny rano izay avoaka ny masinina mpitrandraka afasimainto no nanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny rano tao tolany aro tamin'ity androany ity tsy maintsy manaraka ny fepetra takian'ny fanjakana amin'ny fahadiovan'ny rano izay ampiasaina sy ivelomam-ponina manodidina ny toeram-pitrandrahana ny orinasa Gaeton Andretsilavo. Ho famalina ny antso sy ny fitarainan'ny mponina mahakasika ny fahaloton'ny rano vokatry ny fitrandrahana. Tafiditra anatin'ny fankalazana ny andro maneran-tany momba ny rano ihany koa. Nanasa ireo solitena sy tompon'andraikitra ho tolagnaro ny orinasa QMM hijery ny fomba fitantanana ny rano anatin'ny toeram-pitrandrahana. Manomboka amin'ny rano ampiasain'ny masinina mitrandraka, ny fomba fikarakarana sy ny fanadiovana ny rano avy amin'ny fitrandrahana. Fitsirihana izay nanasana ireo solitenan'ny mpanjony ihany koa. Teo ihany koa ny ONN sy ny solitenan'ny mponina ao an-toerana. Fitsidihana ety amin'ny faritry ny Mandena mijery ny zava-misy dia maromaro ny toerana izay nijerevana famoahana ny tirano teky izay hidina aty amin'ny laky ny mandomdombotra sy ambavarano izay midina makany avatraha ka ny hita tokoa izy io ny fomba fiasan'ny KMM ny fagnatsarana izay nataony ary raha mahita angamba izy ato zao fa tena tsy ahitavana ahiahy intsony zany raha ny fomba fijerinay izay manao fisidiana ety ifotony. Nojerena raha mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny fanjakana ihany koa ny rano miainga avy amin'ny toeram-pitrandrahana. Io rano io izay tokony fanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny rano mahazatra ampiasaina amin'ny renirano rehetra. Hita tokoa moa io fa raha tamin'ny taona lasa nisy an'ilay sosia nisy ahiahy hoe ahoana ny resaka fanadiovana ny rano le circuit hoe fitretevana ny rano alohan'ny amoahana anazy dia rehefa nitakiany fanjakana moa zay zavatra zay tamin'ny QMM satria tsy maintsy jerena ny tombontsoan'ny vahoaka tonga dia nandray an-tanana avy an-trano zareo tamin'ny taona lasa dia io nahitantsika n'ireo station fampiakarana ny PS rehetrarehetra reo rehefa confirmé moa fa nazanona tsy zany mandeha foana ny suivi rehetrarehetra amin'ny resaka échantillonnage. Nanamafy ny eo anivo ny orinasa fa hanatanteraka ny tsakany sy andavany ny anjara birikiny araky ny fepetra takian'ny fanjakana amin'ny fahadiovan'ny rano izay ampiasana sy iveloman'ny mponina manodidina ny toeram-pitrandrahana. Izay ihany koa no entintsika misety vetivety anaty doka fohy ny taom-baovao malagasy izay nankalazaina tamin'ity androany ity. Io ihany koa sy ampiarina kakao izay tsy dia misy manome lanja loatra amin'izao fotoana izao. Isan'ny mbola rahantsika rehefa avy eo koa aza misaraka aminay ary. Ta télé fibrée
En ce moment, abonne-toi à la fibre. Telma t'offre la box Telma TV, plus 3 mois d'abonnement à tes chaînes préférées en top qualité. Ça, c'est Dual Play. C'est à partir de 149 milliards TTC par mois. Rends-toi en Telma Shop. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Bébé, mba tantarao le biscuit Gouty. Nisy rivotra fofofo be io teny tsara feno varim-bazaha nanebina daholo voanina voaloboka sy voanjo ary mifangaro ka nanomeny biscuit complet Gouty mampahavitra antsika isan'andro. Biscuit complet Gouty vita avy amin'ny lafarina feno otrikaina ho an'ireo te ho salama sy atanjaka be. Gouty mamy ery ny anio. Mamerina ny arabatrany ho anao mbola tafaraka aminay ao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'izao orizao. Isan'ny tarantsika izay dia nankalazaina tamin'ity androany ny taom-baovao malagasy amin'ny matsina ny alamady ny andro anio araka ny fandalinana izay nataon'ireo mpandala ny fomba malagasy. Tahaka ny fankalazana ny andro fety rehetra nisy ny lanonana miavaka nandraisana ny taona vaovao malagasy tetsy amin'ny kianja ny kanto Mahamasina tamin'ity androanyity Hilary Nasoloniainy. Androany no tsinan'ny alamady. Ny alamady no voaloham-bolana amin'ny malagasy. Androany no izany no voalohan'ny taona ho an'ny malagasy raha araka ny famakavakana nataon'ireo mpandala ny fomba malagasy. Mivadika taona vaovao zany tsika manomboka androany zany hoe mandihy taona vaovao indray fa mivalona omaly ny taona lasa zany hoe nivalona omaly ny volan'ny alohotsy dia miditra tanteraka ao anatin'ny volan'ny alamady isika ka izany no ankalazaina eto amin'ny kianjan'ny kanto amin'ity anio 12 martsa ity. Ny volan'ny alamady moa zany no lahamatoam-bitana raha mizoro-trano izy dia eo amin'ny avaratra Tsinanana ary io tsy mifindrafindra fa rehefa eo dia eo. Dia ny alalana azy amin'ny resaka tetiandro raha hoe manao fanandrona mijery ny zavamisy eny amin'ny lanitra sy ny ataoko hoe ny zavaboary rehefa miakatra ny vary dia alamady izay ny porofo manambara ihany koa fa alamady ny andro rehefa mena ny fody mitafy jaky satria ny alamady dia jaky mena dia alamady ny andro. Tsy miresaka fanandrona isa lava isika satria mbola adihevitra be ny amin'izany fa ho anay zany atao anatin'ireo fikambanana zany tononona ireo dia anio no taom-baovao malagasy. Tahaka ireo firenena samihafa mankalaza ny taom-baovaony, malagasy maro ihany koa no nankalaza izany ara-pomba malagasy androany. Nanokafana ny fankalazana ny tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny izay tena mbola zava-dehibe ho an'ny malagasy manontolo na tsy mankalaza ny andro androany azy. Eo ihany koa ny tatao na ny fihinanana vary amin'ny ronono tondrahan-tantely. Maro be ny olona izay manaraka an'izy ity tsy ny eto amin'ny kianjan'ny kanto ihany zany no nankalazany zany sy manamarika an'izany fa eo ihany koa ny teny Ambomanga eny amin'ny Trambenimerina zareo Ambotra Biby ny Analasora ny eny Teroka eny na amin'ny faritra maromaro manerana Madagasikara. Ny zavatra atao mandritra le taom-baovao nisy moa zany teo ny tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny satria nisaotra fisandratana ny ozana fanongozona fa ny tsodrano zava-mahery dia ny zavatra voalohany ny santarana ny taona teo dia ny tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny. Aorianan'ilay tsodrano dia isy rehefa avy eo ny tatao amin'ny vary aman-dronono tondrahan-tantely angatahana ny tsodrano avy amin'Andriamanitra andrenana ary sy ny razana dia
izay ny fomba atao eo. Ary ao aorinan'ny tatao any tokantrano zany ny sambatan'olona dia afaka mikarakara hanom-pitoloha ho fandraisana n'le taona vaovao hanamafisana ny fifankatiavana indrindrandrindra hanamafisana ny firaisan-kina ho an'ny mpianakavy. Ny amaro ny olona mankalaza ny taom-baovao malagasy, tsapa famoverina andohan-drano ny malagasy ho ireo mpandala ny fomba ary mahatsapa fa zava-dehibe ny kolotsaina sy ny fomba maneho ny fiavaka amin'ny maha-malagasy atsika. Arabaina izany ho an'izay natratra ny taom-baovao malagasy tamin'ity androany ity. Fa nanao hetsika ho fankalazana izay taom-baovao malagasy izay ihany koa ny teo anivo lycée Analamahitsy tamin'ity androany ity. Ny hetsika izay natao anehoana ny soatoavina sy ny kolotsaina malagasy. Isan'ny manana kalitao tsara indrindra maneran-tany amin'ny toy ny fanao isan-taona nankalaza ny taom-baovao malagasy miavaka kely ny teo anivon'ny lycée Analamahitsy androany maraina. Maro ny hetsika nokarakarain'ny mpianatra sy mpampianatra ho fankalazana ny andro iray toazato ho fanehoana ny foko misy eto Madagasikara sy ny fandalana ny malagasy manokana no antony ity lanonana ity ho ny fanazavana. Satria tafiditra ny fandalana ny kolotsaina malagasy satria isika dia monina eto amin'ny tanin'i Madagasikara, malagasy iray malagasy reny. Ny hetsika toy izao no fitaovana iray ampitana ny fombafomba sy ny foko misy eto Madagasikara. Tafiditra amin'ny fandaharam-pianarana ny andro fandroana na ny taom-baovao malagasy kanefa kosa ny isa-tokantrano tsy afaka hankalazana izany tena mivantana dia aty ampianarana aloha ny ampitaina ny kolotsaina dia ireo ankizy ireo mialehibe dia hanana tokantrano rehefa ny herinana dia ho fanta mazava tsara hoe izao tokoa ny antsoina hoe kolotsaina malagasy. Nisy araka izany nofokena amin'ny tapiavalana ny arahana ny inana tamin'ireo mpianatra sy mpampianatra nandritra ny fankalazana izay narahana dia isaky ny foko misy eto Madagasikara. Tsy hijanona amin'izao ihany ny fampitana sy fampianarana ho an'ireto ankizy hiatrika no avy ny aneoriana ireto fa miezaka mikatsika ny tsaratsara kokoa ny tanora mba ho lasa olombanina ireo mpanabe. Valitsika ny mahakasika ny taom-baovao malagasy fa isan'ny seha-piariana iray tsy misy piresaka ary tsy misy manome lanja eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao ny seha-piariana kakao ireo mpisehatra. Manana ny kalitao isan'ny tsara indrindra maneran-tany ankilantsika ary azo trandrahana tsara ihany koa ny mahakasika ity seha-piariana ity. Ireo fikambanana tsy miankina noho izany no miezaka mampivelatra ny seha-piariana amin'izao fotoan'izao rehefa tsy ampy na tsy misy ny fanomezan-danja izay ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Hilary Nasonien. Isan'ny manana kalitao tsara indrindra maneran-tany amin'ny kakao i Madagasikara saingy tako ny seha-piariana afatra amin'izay raha nambaran'ny WMG na ny Wednesday Morning Group. Tsy misy piresaka tahaka ireo seha-piariana hafa ny kakao. Vitsy ihany koa ireo mpamadika ny vokatra misehatra ao anatiny. Tsika manana chocolat eto Madagasikara kakao nefa tsy misy piresaka mihitsy resaka vanille io resaka fa tsisy mihitsy ny resaka kakao dia izay na tonga ny hevitra hoe maninona mora mba lancena zany le filière kakao chocolat eto Madagasikara. Dia araka ny teneniko teo tsy mora satria izay vao teo folo anao salon ve anao dia olona folo fotsiny no antsoina hoe anao salon nefa antsika nanao concours tany ivelany dia nahazo premier prix Madagasikara amin'ny kakao gasy. Dika zany milaza mihitsy le kakao antsika kakao tsara fa tokony ampifantarana olona toy hoe dio le kakao gasy. Olana efatra ny ampiandohana ny mahakasika ity seha-piariana ity raha ny fanazavana trany. Isan'izany tsy fampin'ny fambolena izay nitarika fahavitsiany ireo mpisehatra. Isan'ny tsy hita manome sehatra amin'izany ny fanjakana. Na izany aza efa maro ny miezaka mampivelatra ity seha-piariana ity. Le kakao eto amintsika problème dès le départ satria plantation na kakao mihitsy koa tsy ampy satria koa le kakao tsy hoe eto any amboly dia mety le izy fa mila toerana spéciale le izy. Maro zao zareo nefa mamboly an'le kakao ahafahana manodina an'le kakao eto amintsika le kabosy reny fa mbola tsy tena lancé tsara mba minana chocolat tsy makarary tika avery foana chocolat tsy makarary raha hoanina pahendrena tsy hoe tonga dia arinana hoe raha tsy tabletray tsy janona fa chocolat reto mahasalama misy magnesium na resaka mental manala déprime fa zay foana le teneniko ohatran'ny zavadrehetra io rehefa atao excès dia ratsy fa tsisy maharatsy ny chocolat mihitsy aza adino mihitsy zay. Mbola niezika ataon'ireo sehatra tsy miankina fikambanana tsotra aloha hatreto no miezaka mampivelatra ity seha-piariana kakao sy famadihana azy ho chocolat ity. Na izany aza mahasarika olona maro ny hetsika ary nahitana vokatra tsara raha nitatitra trany.
fa toy n'ilay raharaha fanondranana olona ntsokosoko ho an'ny Mayotte kosa indray izay nafatesana olona maherin'ny 30 tao Akazomborona distrika Nambilibe 12 Martsa 2024. Olona 5 tamin'ireo 9 voasambotra azy voaroroy no nahitra ponja vonjomaika tao Antsiranana omaly. Raha nazy fafana vonjomaika ny 4 ambiny ratsy aivana. Sambo ray nitondra olona ntsokosoko no rendrika teo anelanelany Mosfaly sy Ankazomborona ny 12 volana Martsa. Izy ireo izay nikasa hitondra olona 7 hiazo any Mayotte. Fa iompana bebe kokoa amin'ny fikolokoloana sy ny fiarovana ny tontolo iainana ny film na ny Foire Internationale de Madagascar andiany 17 amin'ity taona ity na izany na tsy izany tsy atao ambaninjavatra ny fifandraisana amin'ny any ivelany amin'ny mahetsika iraisan'ny pirenena azy. Iavaka tsy toy ny mahazatra ny film na ny Foire Internationale de Madagascar andiany 17 amin'ity taona 2024 ity. Apetraka ho lara-pahamehana ny éco-responsabilité na ny fijery mahay mikolokolo sy miaro ny tontolo iainana. Ka anao fanentanana manokana zany izay mpikarakara ho an'ny mpandranjara rehetra mba andeha amin'izay hoe tompona andraikitra mikolokolo sy miaro ny tontolo iainana izay. Ny lafiny ara-ekonomika kosany satria fantatra fa ny film dia sehatra anankiray ho amin'ny mpandraharaha mba ahafahan'izy ireo mahita lalam-barotra vaovao, mifanerasera ary koa mampafantatra ny vokatra na ny tolotra izay misy eo aminy dia omena sehatra mantianina izy ireo amin'izany. Tsy atao ambaninjavatra ihany koa ny fifandraisana amin'ny any ivelany amin'ny mahetsika iraisam-pirenena azy. Tantona ny isin'ny fanakalozana bebe kokoa eo amin'ireo mpandraharaha malagasy sy ireo avy any ivelany ireo. Témoignage zany na fifampizarana traikefa ho an'ireo izay efa manondrana. Satria maro mpandraharaha malagasy ankehitriny te hivelatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena fa tsy mahita lalana. Sehatra zany tena ho atao ahafahan'ny mpandraharaha na madinika na salatsalany na lehibe tena azo tombony ary mba tena ho Foire Internationale de Madagascar mampiseho ny tsara rehetrarehetra eto Madagasikara ny film 2023. Tsy aivana, ny 12 hatramin'ny 14 ny volana May ho avy izao no tanterahany eny Tanjombato ny film mandeha ny 17. Mihoatra ny 20 ireo mpandray anjara kendrena ary mihoatra ny 4 alina kosa ireo mpitsidika andrasana. Efatra-andro no anatontosana ny hetsika intersemestre de la faculté de médecine 2024 ao Fianaratsoa izay karakarain'ny fianakaviambe ny faculté de médecine de l'université de Fianaratsoa. Fitaom-pivavahana sy fizarana mari-pakasitrahana ho an'ireo lauréat sy mari-pahaizana ho an'ny mpianatra ary fianianana ho an'ireo mpianatra na vita fianarana no isantaran'izany omaly androany kosa. Notohizana tamin'ny asa sosialy teny anivon'ny hôpitaly Tambobe Fianaratsoa ny hetsika ao anatin'izay Kolo Fianaratsoa. Andro faharoany io amin'ny hetsika intersemestre faculté de médecine izay iarahana amin'ny fianakaviambe ny faculté de médecine eo anivon'ny université Nandrainjato Fianaratsoa. Nataony afaka ity andro faharoa ity satria dia nentina indrindra nanentanana ny olona anmera sy hanatsarana ny toeram-pampiofanana eo anivon'ny IFIRP na ny Institut de Formation Interrégionale des Paramédicaux eto Fianaratsoa. Tazana teny avokoa moa ireo mpianatra, mpampianatra ary mpandraharaha izay miara-miasa akaiky eo anivon'izany faculté de médecine izany ny fanometanana amin'izao hetsika izao. Ty andro faharoa tia dia natokana voalohany indrindra amin'ny fanomezana raha. Faculté de médecine moa miara-miasa feno amin'ny hôpitaly Mpanjakana, ny CHU Tambobe sy ny CHU Andrainjato dia anisany filan'ireo hôpitaly roa ireo ny raha amin'ny fitsaboana amin'ny marary. Dia izay no natonga ny faculté nanapa-kevitra amin'ity andro faharoa ity hanao journée de don de sang. Ankoatra ireo olon-tsotra izay andrasana amin'izao fanomezan-dra izao dia namita ny didiny amin'izany ihany koa ireo rehetra izay misehatra eo anivon'ny faculté de médecine ity toy ny mpianatra, ny mpampianatra ary ny mpandraharaha izay manome raha tokoa mantsy manome aina. Fa ankoatra io dia nojerena manokana ihany koa ny fanatsarana ny tontolo manodidina ity toeram-piofanana ity. Ankoatra ny don de sang dia natao koa ny fanatsarana ny tontolo iainana araka izao hitanareo ataorinana izao ny mpianatra rehetra tao amin'ny faculté de médecine, ny mpampianatra, ny mpandraharaha, ny miara-misalahy manao an'izao fanadiovana ny tokotany, ny toerana fampianarana ireo mpitsabo mpanampy
ato amin'ny hôpitaly Tambohobe. Centre Mbavarano ihany izao hetsika izao fa tsy janona treto izao firaisan-kina misy eo anivon'ny faculté de médecine izao. Marina moa fa dia ho faranana amin'ny carnaval sy lalao ara-panatanjahantena isa-tsekoly izao hetsika izao. Avy any fianara dia andao hiverina ty vakina vetivety fa mahakasika ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ala ny atao izay natao tao amin'ny faritra vakina karatra ihany koa Omaly. Nisy ny hetsika natao ho fanomezana lanja manokana ny alaka ny fanaramaso ireo zanakazo izay novolena tamin'ny fanokafana ny taopambolekazo tamin'ity taona 2024 ity no nanomboana ny hetsika nitondra fanentanana ho an'ny mponina tao amin'ny faritra vakina karatra ihany koa ny taleparitry ny tontolo iainana ny antoerana amin'ny tokony isinina izay fanaramaso ireo zanakazo novolena izay Kolo Antsirabe. Ny ala sy ny fahasalamana io loha hevitra noentina nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny ala tamin'ity taona 2024 ity ho an'ny andro ny 20 Martsa. Tsy diso anjara tamin'izany hetsika fankalazana izany ny fitalavam-paritry ny tontolo iainana eto vakina karatra ka nisy ny fidinina ifotony izay natao fanaramaso ireo zanakazo izay novolena tamin'ny fanokafana ny taom-pambolekazo ho an'ity taona 2024 ity. Antoko fahasalamantsika olombelona ny fisian'ny ala ho ny taleparitry ny tontolo iainana ty antoerana. Raha ny fikarohana nataon'ireo manam-pahaizana sy mpikaroka manokana amin'izany dia 5 ka hatramin'ny 7 alina isy ireo karazan-java-maniry azo atao fanafody eto Madagasikara. Anisan'ny sakana eo amin'ny arety mifindra ihany koa izy io satria ny 100% n'ireo arety mifindra mpahazon'ny olombelona dia aretina azo avy amin'ireo biby avokoa noho ny fahabitehan'ny ala raha ny fanazavana. Rehefa potika ny ala dia izany rehetrarehetra izany no mahatonga ireny arety mandringana izay tsy hita pesipesena ireny ary tena mandripaka olona marobe amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Matetika dia ireo arety mifindra izay miseho tampoka toy ny coronavirus, ny peste, ny Ebola, ny grippe aviaire izay marobe izy ireo rehefa potika ny toeram-ponenana ireny biby ireny dia avy hatrany dia miantefa ty amintsika zanak'olombelona ilay virus ny filazan'ireo manam-pahaizana azy. Izany hoe raha toa izany ka voatahiry ny ala dia tsy pitika ty amintsika olombelona, tsy handripaka antsika zanak'olombelona mihitsy ny aretina izay tehirizin''ireny biby ireny. Izany rehetrarehetra izany no tena ifandraisan'ny ala sy ny fahasalamantsika zanak'olombelona. Noho izany dia tena tandindomindoza itsika zanak'olombelona raha tahinika ny ala izay singa goavambe mampaharitra nyity planeta tany ity no ripaka amin'ny alalan'ny fandripahana marobe ataontsika zanak'olombelona. Noho izay mazava-dehibe ny ala izay dia nitondra fanentanana ho an'ireo mponina eto vakina karatra ny taleparitry ny tontolo iainana ty atoerana amin'ny fanaraha-maso tokony atao amin'ireo zanakazo izay novolena. Rehefa maloto ny rivotra, maloto ny rano, rivotra maloto ny foantsika, rano maloto ny sotroantsika dia hiteraka arety mandoza ho antsika izany rehetrarehetra izany. Ny ala nefany dia tena anisany manadio rivotra ary anisany manadio rano. Eto izany izahay dia misarika ny saintsika vahoaka eto vakina karatra mba hitahiry ny ala sisakely ato anatin'ny faritra vakina karatra. Taniny isika vahoaka ny vakina karatra mba hidiny ny fotony anao ny fanaraha-maso ny zanakazo izay efa namboletsika. Araka izany dia tsapa fa manana anjara asa lehibe eo amin'ny fahasalamantsika olombelona ny fikojakojana ny ala sy ny fanatevelana azy ireny amin'ny alalan'ny fambolekazo ho fiarovana ny tontolo iainana. Lafomba vaoafa kosa indray dia nalefa aloha ny fahatsiarovana ny tolom-pahafahana ny 7 Martsa 1770 tamin'ity taona ity nisy araka izany nanomboka androany ny fampiratiana ny tantara ho fampitana ny zava-misy tamin'izany fotoana izany indrindra ho an'ny tanora teo ihany koa ny fizaham-pahasalamana ho an'ireo bekotro maro olatra. Nela Ranevson. Ho fameloma maso ny fitiavan-tandrazana natomboka androany ny fahatsiarovana ny tolom-pahafahana ny 17 Martsa 1770. Misy araka izany ny fampiratiana ny tantara sy ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana eny amin'ny zaridaina-Nosy. Tanjona ny ampahafantarana ireo tanora sy ny ankizy ny zavatra niseho nandritra izany. Ankoatra ny fampahafantarana ny tantara, misy ihany koa ny fizaham-pahasalamana atao amin'ireo bekotro maro olatra. Ireto farany izay isan'ny misitraka fanampiana maro. Misy moa zany ny atao hoe pension viagère izay raisindrareo isaky ny 3 volana izy io. Misy ihany koa zany ny remboursement de frais médicaux raha ohatra marary zany zareo makany amin'ny dokotera dia mitondra zareo taratasy avy any fanamarinana fa namonjy dokotera zareo dia nahazo fanafody dia reny zany tompoko no aloha reny. Misy vola zany natokana fanjakana anovana an'izay.
raha tsara aloha marina ety am-boalohany a ny atao hoe mpiady tetandrazana dia tsy voatery a ireo olona nandray a fitaovam-piadiana ihany a tamin'izany fotoana zany fa ireo rehetra zany a niaram-boina zany hoe victime ozy izy tsika mety io a tapatanana tapatongotra jamba sala am'izay zany a izy io mety ho ankizy eo ny ray aman-drenina tamin'ireny voativotra na mety ihany koa zany olona missionnaire tamin'ireny fotoana ireny zay zany atao hoe mpiady tetandrazana ny décret 97 436 zany a dia mamaritra ny zany zavatra resahako zany zany hoe a ny mpiady tetandrazana zany a tsy olana nandray a fitaovam-piadiana ihany tolopahafahana firasakina ho an'ny fitiavan-tandrazana eo no loha hevitra no safidiana tamin'ity taona ity ankoatra ny eto Antananarivo renivohitra sy any Moramanga misy nisy afankalazana ny 27 martsa amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Any velany dia namafisiny filoha frantsay nandritra ny fivahinianany tamin'ny fahitalavitra France 2 sy TF1 ny atoandro teo fa irosona ny fanovana ny taonany fisotrondronono ao Frantsa amin'izao fotoana izao tsy fafinaretana na rendrarendra fa ilaina ny fanavaozana ara ny fanazavana ary politika vaovao no apetraka anarenany ny fatiantoka nateraka ny valinaretina Covid-19 tao Ukraine. Alohan'ny faran'ny taona izao no ampiarina ny hiafantsiana ny taona ny fisotrondronono ao Frantsa raha ny nambarany filoha frantsay Emmanuel Macron nandritra ny fivahinianany tao amin'ny fahitalavitra a France 2 sy a TF1 ny atoandro teo. Namafisiny fa tsy fafinaretana na rendrarendra fa ilaina ny fanavaozana raha ny fanazavany atrany ary politika vaovao no apetraka anarenana ny fatiantoka nateraka ny valanaretina Covid-19 sy ny ady ao Ukraine. Raha tsaivana raha mpitso no hanao fihetsiketsehana lehibe ireo mponina ao Frantsa ho fanoherana ny fepetra izay noraisiny fitondrana frantsay amin'ny fanemorana ho 420 taona ny taona ny fisotrondronono raha toka 12 taona izany teo aloha ho mafy ny fihetsiketsehana ary sy emotra amin'ny fitakina ireo sindikatra ny taditra andrasana araka izany ny toy ny rarara mpitso. Tapitra treto indray ny fiarahantsika ho an'ny androany ankasitrana hatrany ny safidinao tsy misaraka amin'ny fahita lavitra kolo veloma mandrapitafa ho amin'ny raha mpitso indray ary tomboky lasy tomboky vavy veloma tomboky. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.